Ny tenin'Andriamanitra izay hotoritsika dia hitanareo amin'ny filazantsara araka ny Jaona 5 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 4:40 toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa afaka izany dia nisy andro firavoravoan'ny Jiosy ary Jesosy niakatra tany Jerosalema ary misy farihy any Jerosalema eo akaikin'ny vavahadin'ondry izay atao amin'ny teny Hebreo hoe Betesda. Misy fialovana 5 tao no nandrian'ny marary maro, ny jamba, ny mandringa, ny maty ila. Ary nisy lehilahy anankiray teo izay efa narary 70 taona. Raha nahita azy mandry Jesosy ka nahalala fa efa toy izany ela izy, dia hoy izy taminy, teo sitrana va ianao. Ilay marary namaly azy hoe, Tompoko, raha etsena ny rano dia tsy mba misy olona androbokay eto amin'ny farihy, nefa raha mandeha aho dia misy olo-kafa misosoka eo alohako. Hoy Jesosy taminy, misangana ento ny fandrianao ka mandehana. Ary niaraka tamin'izay dia sitrana rahalehilahy ka nitondra ny fandriany dia lasa nandeha. Ary sabata izay andro izay dia hoy ny Jiosy tamin'ilay efa sitrana, sabata ny andro ka tsy mety raha mitondra ny fandrianao ianao. Fa raha lehilahy namaly azy hoe, ilay nahasitranay no nanao tamiko hoe, ento ny fandrianao ka mandehana. Ary ireo nanontany azy hoe, iza moa izany lehilahy izany izay nanao taminao hoe, ento ny fandrianao ka mandehana? Fa ilay sitrana tsy nahalala azy, fa niala teo Jesosy satria nisy vahoaka betsaka teo. Rehefa afaka izany dia hitan'i Jesosy teo ankianjan'ny tempoly raha lehilahy ka hoy izy taminy, indro efa sitrana ianao, aza manota intsony, fandrao anjoanao izay rasy nohony teo. Ray masinao manamasinana amin'ny fahamarinana ny tenao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray isika sy Jesosy Kristy Tompo. Hoy ny tenin'i Jesosy eto, teo sitrana va ianao. Zay ny fanontaniana apetraky Jesosy eto aminao, teo sitrana va ianao. Dia azo tohizana amine, aza manota intsony. Efa sitrana va ianao, aza manota intsony. Maro no te ho sitrana amin'ny zavatra mahazo azy, toy ny aretina. Maro no te ho velona, hiadam-pinaritra, ho sambatra, nefa tsy havelana aretina, tsy havelany fahoriana, tsy havelany fahotana, tsy havelany devoly amin'izany. Faniriana be, fa ny fanatanterahana tsy tratra. Ary dia toy izany ny fiainana eto an-tany, tandindomi-pahafatesana mandrakariva. Zao ny zava-nisy tao Betesda, olona marary maro, aretina, fahantrana, fahoriana, feno karazana aretina, olona mararo toy ny jamba, mandringa, matila. Ary dia efa nipetraka andro maromaro, taona maromaro ny sasany, eo fa nitoerana tao, mitady fanasitrana, mitady famonjena. Tsy kivy,
dia miandry amin'ny fanantenana fa ity rano ity rano mahagaga ihany koa nefa raha vao miesika izy ka zay tafaroboka voalohany sitrana indraindray dia mba miesika ilay rano hanafaka ny aretina kanefa ifandrombana miroboka meloha ka samy teo sitrana ko fa zay ray tafaroboka voalohany io no sitrana amin'ny olona marobe io ka dia miady roboka voalohany ary dia toy izany no fiainantsika eto tany ady-piainana eto dia miankina amin'izay ataonao no mahasitrana anao nefa no ny aretina dia tsy afaka misabotegna tsy afaka ifandrombaka meloha indrindra reo vao mafy amin'ny aretina ity lehilahy ity nandritry ny 80 taona ny andro famonjeny fa sy nahita sy sitrana sy tafaroboka voalohany anisany efa vao mafy indrindra koa izy tonga Jesosy tao Betesda ilay mpamonjy izao tontolo zao ilay be fiantra manaiky hitondra ny aretintsika tokoa sy ivesatra ny fahoriantsika hoy ny mpaminany Isaia io ny fanantenana ny fahatongavan'i Jesosy tamin'ny sabata izay andro famonjena andro ivavahana tao amin'ny tempolo tamin'izany fotoan'izany io no mitondra famonjena hoy Jesosy teo sitrana va ianao amin'ny andiny ny fahenina no ahitantsika an'izany fanontaniana mbola mipetraka amintsika mandraka ny rano koa izany tenin'i Jesosy zany amin'ny kristianina maro amin'ny olona maro teo sitrana va ianao amin'ny zavatra manahirana anao hoy tenin'i Jesosy tamin'ity lehilahy ity mitsangana be tao ny fandrianao ka mandehana indiny ny fahadimy tsy misy zavatra nataon'i Jesosy tamin'ity olo ty tsy misy fitsaboana nataony fa teny indray mbava-monja mitsangana be tao ny fandrianao ka mandehana olona marary ny tenenan'i Jesosy an'izany ka dia sitrana ilay marary izany hoe ny fanatanterahana ny baiko sy ny tenin'i Jesosy tompo dia zahoana famonjena fahasitranana zany no hiteto satria misy hery sy fahefana ny tenin'i Jesosy tompo ka izay mankatoa sy manatanteraka izay lazainy dia mahita fahombiazana fahasitranana famonjena tenin'i Jesosy sy ny finoana azy no fototry ny fanasitranana eto Jesosy tompo mampiseho ny hery mahagaga zay ananany amin'ny mahandriamanitra azy amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy ka na dia aretina sy sitrana dokotera sy trisa mpanafody Jesosy no nanasitrana azy eto tsy maintsy efa nikaroka famonjena fitsaboan-tegna ity olo ity nandritry ny 70 taona fa sy nahazo fanasitranana tamin'izany Jesosy ry havana dia tsy mifidy olo kotiavina olona hovonjena fa tonga izy manatony ny olona tsirairay izy mihitsy no manatony ny olona tsirairay manatony ka mitady fihavanana amin'ny olona tsirairay ihany koa mba hovonjeny satria tsy sitrak'Andriamanitra ny ijaliana amin'ny aretina amina fahantrana amina fahoriana tsy sitrak'Andriamanitra izany fa hovonjeny sitraniny izany fahoriana sy fahantrana ary aretina mahazo aloha zany tsy manadino ny mahantra izy sy ireo azo pahoriana
zao nefa mitaky fankatoavana sy fagnatanterahana ny tenin'Andriamanitra. Fa misy zavatra ohatran'izao eto, tsy nitaky finoan'ilay marary Jesosy eto, fa ny tenin Jesosy nanasitrana ilay marary. Sorona sara fa ny tenin Jesosy nanasitrana an'ilay marary. Fa fahita amin'ny soratra masina dia zavatra telo no mahasitrana ny olona. Voalohany, finoan'ilay olona marary no mahasitrana azy. Hitasika Matthieu 7 andininy 7 ka hatramin'ny 7 zany. Faharoa, finoan'olo-kafa zay malahelo an'ilay marary na nitondra an'ilay marary azy pahoriana, dia io no mahasitrana. Hitasika Matthieu 9 andininy 5 ka hatramin'ny 10 zany. Fahatelo farany dia finoan'izy tompo ilay na olom-bosotra, io no mahasitrana ilay marary. Korotianina 1:12 andininy 7. Ka dia tonga hatrany Betesda nitondra fahasoavana sy famonjena i Jesosy Tompo riavana ho an'ny olona rehetra. Noho izany dia aza lany andro amin'ny fivilian-dalana mikaroka famonjena any amin'ny sampy. Aza lany andro amin'ny fanenjehana ny zava-tsoan'ny tany nefa tsy mahafa-po sady tsy mahita famonjena amin'izany. Tsy misy fanantenana ho an'ny zanak'olombelona eto an-tany afa-tsy amin'i Jesosy irery any. Fa tsy misy famonjena hafa ary tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra izay nomena ny olona azona famonjena afa-tsy Jesosy Tompo hoy ny soratra masina. Marina tsara eto, tsy nahalalany Jesosy ilay narary 7 taona kanefa sitrany niona tamin'ny teo an-kiazan'ny tempolo taty aoriana ka nafarany Jesosy mafy hoe, indro efa sitrany ianao, aza manoto intsony fandrao anjoanao izay rasy noho ny teo. Andininy 14 no milaza izany. Hita reto fa aretina vokatry ny fahotana nahazo andra-lehilahy, vokatry ny nataony hany no namparary azy. Zay no hita eto. Indraindray dia mikapoka sy mananatra ny zanak'olombelona tiany Andriamanitra. Hita tamin'ny fiainan'ny zanak'Israely izany, faiziny dia lasa babo ny olon'Andriamanitra. Dia aveo mametra-panontaniana, nahoana ny olon'Andriamanitra ny lasa babo? Satria famaizan'Andriamanitra izany. Ny fahoriana sy ny aretina ary ny fahafatesana dia ataon'Andriamanitra fiasana ampitombona ny finoan'ny olona ihany koa an'Andriamanitra. Nefa matetika koa dia ny ditry ny olona mikiribiby amin'ny fahotana no ivarinany amin'ny aretina sy ny loza samihafa. Iza moa ny tsy mahalala fa ny toka dia mamparary, ny zava-mahadomelona dia mamparary, kanefa dia mbola misy misotro. Ny mpimamilava no ohatra hita maso amin'izany. Ka na inona no antony mahatonga aretina sy ny fahoriana dia ao mandrakariva ny fahotana izay loharano mangidy ka mampididoza an'izao tontolo zao amin'ny zavatra ratsy amin'ny fahoriana. Hita zany tamin'ny fiforonan'ny aretina samihafa eto ambonin'ny tany. Tsy ngansika manokana amin'izany ny amin'ny sida. Inona moa natonga an'izany? Ny fahotan'ny olona natonga an'izany. Ka dia miorosy veirevitra izao tontolo zao amin'ny karazana aretina. Fa hita koa zany amin'ity
aretina coronavirus ity. Ny fiantomboany dia vokatry ny ditony fony olona ka mandika ny lalàny zavaboary, ny lalàn'Andriamanitra ihany koa. Hoy ny voalazany tenin'Andriamanitra ry avana. Fa ny ota no diran'ny fahafatesana. Io no mahatonga fahafatesana, ny ota nataony olona. Ka dia mahatratra ny olona rehetra ny fahafatesana satria samy efa nanota izy rehetra. Ny aretina dia lalana makany amin'ny fahafatesana io. Noho izany dia lozan'ny olona izay tamana amin'ny ota sy mandroso anota hatrany fa mitahiry afo andoro ny tenan'izy ka mitady lavaka ilevenany miary aretina sy fahoriana mangidy hampizaly azo. Eto dia tsy aretina tamin'ny nofon-dra lehilahy ihany no nisitran'i Jesosy fa ny areti-panainy ihany koa, fa navelany elombe ary sy nosarovany intsony ny fahotany. Famelan-keloka avy amin'Andriamanitra. Izay no azahoana fahasitranana amin'ny ireo zavatra rasy isan-karazany ireo. Ka mahatonga antsika mangataka famelan-keloka amin'Andriamanitra. Fa rehefa voavela eloka amin'Andriamanitra dia sitrana avokoa ny zavatra rehetra. Izany no loharanon'ny fahasitranana tanteraka eto. Ka mahatonga an' Jesosy anafatra mafy hoe aza manota intsony fandrao anjoanao izay rasy nohony teo. Mampasiahy ny tenin' Jesosy Tompo momba ny devoly raha roainy ao anatin'ny olona dia mivoaka saingy raha tratry ny fiamorana ilay olona ara-pinoana dia miverina ilay devoly noroaina teo raha tsy miambina ilay olona amin'ny finoana ka mitondra fanahy fito hafa ihany koa dia miverina ao ilay telo hoe rasy noho ny tamin'ny voalohany. Rehefa miverina manao tapody ny devoly noroaina amin'ny olona. Manaitra ny teny hoe fandrao anjoanao izay rasy noho ny teo. Midika fiamorana ara-pinoana, fiamorana ara-panahy ka mahatonga faharatsiana. Ratsirasy noho ny teo mahatonga aretina, ratsirasy noho ny teo samy mitarika amin'ny fahafatesana avokoa. Ry havana, moa mbola misy fahoriana sy fizaliana nohatra ny aretina 80 taona va. Sorona nefa fa ny fahorian'ny tany dia mandalo ihany raha oharina amin'ny fizaliana mandrakizay. Izay tsy maintsy anjony olona tsy mibebaka, tsy maintsy anjony olona tratry ny fiamorana ara-pinoana ka very. Mbola fotoanan'ny famondram-pon'Andriamanitra izao ry havana. Amonjy izao tontolo izao amin'ny fahaverezana mandrakizay no miavian'i Jesosy Tompo. Fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very, hoy ny soratra masina, hoy ny tenin' Jesosy. Famantarana izany famonjena lehibe ataon'izany ny fanasitranana ny aretina samihafa sy ny fandroana ny demonia izay efa mitoetra ao anatin'ny olona. Jesosy no magnano an'izany, magnatanteraka an'izany mba ho tonga salama vatana, salama fanahy ny olona, indrindra fa ny mpino kristianina dia ampidiriny ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra rehefa voavonjy mahazo fanasitranana. Zavatra kely ny aretin'ny nofo mahazo ny olombelona noho ny loza sy ny fizaliana mandrakizay araka rehefa voalaza teo. Ohatra hita maso ihany ny fahorian'ny tany dia ohatra ananarana anao koa tsy hanota intsony
fandrao anjoanao zay ratsy noho ny teo mamitaka ny devoly riavana sy ny fahotana mandrendrika sy mahafaty ny olona maro tsy hita mivaly eto an-tany indraindray ny asa rasy atao fa lasa loza mita tao na sazy miantona ho iny fitenitsika mbola salama vatana sy ambinina ary finaritra ela velona amin'ny fanaranam-po amin'ny fahotana ny olona sasany ka mirearea miavonavona dia mihevitra fa tsy mampaninona ny manao rasy tsy fantany fa tsy maintsy hoentin'Andriamanitra ho tsarainy izy ary adinony fa mandroso amin'ny loza mandrakizay ny diany noho izany moa tsy tokony andosiratsika va ny fijaliana mandrakizay eny ry havana tokony andosiratsika tokoa izany ka ny fiverenana amin'i Jesosy sy ny finoana azy ka mangataka famelan-keloka aminy izay ny fandosirana an'izany Jesosy Kristy dia tsia ny olona rehetra ho vonjena ary maneho ny fahasoavany tsy hita lany izy ka manasitrana aretina rehetra na ara-nofo na ara-panahy manala ny olana rehetra izay mianjady amin'olona ary moatra noho izany dia manome ny fiainana mandrakizay ho an'izay rehetra mino azy Jesosy ry havana ny indra fon'Andriamanitra dia mbola mitety amin'izao tontolo izao amin'izao fotoana izao mahatsiaro tena ho efa sitrana va ianao efa miaina amin'ny fanjakan'Andriamanitra va anao tsara izany fa teo amin'ny nanaovana batisa masina anao no efa namelan'ny tompony elokao rehetra ka nampidiranao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia ao amin'ny fahasambarana mandrakizay ka tano mafy ny finoana an'i Jesosy tompo ry havana mifikira aminy manana fiombona mpiainana amin'i Jesosy ka mivavaha mandrakariva na ny mbola marary na ny efa sitrana dia samy mahalala fa rasy ny aretiny nampijaly ny fahotana mahafaty ny ota ka dia manafatra antsika anio Jesosy ry havana aza manota intsony fandrao anjoanao izay rasy noho ny teo dia ny fahoriana eto ambonin'ny tany zany ho an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina ny voninahitra maharitra mandrakizay amen